Faly miarabanao indray izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Iresaka fiainana kristianina iray sika anio a. Amin'ny ankapobeny moa ny fiainana kristianina dia tahaka izao no andraisana azy hoe ny fiainana kristianina dia fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany, raha misy zavatra tenin'Andriamanitra azo fantatra dia manao ny sitrapon'Andriamanitra, miezaka manatanteraka an'iny sitrapon'Andriamanitra iny. Ary rehefa tsy tanteraka moa le izy dia matezitra an'Andriamanitra zany ka mahatonga an'Andriamanitra izay manafay an'le olona. De amin'ny ankapobeny rehefa misy ny zavatra mitranga, olana mitranga tahaka ny aretina, ny tsy fahampiana, rabola, ny olana isan-karazany mitranga eo amin'ny manodidina ny tena, dia raisina hatrany zay hoe kapok'Andriamanitra no lay ianao tsy nahavita nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. De mijery foana hoe inona indray ny tokony hibebahana vokatry ity zavatra izay lalovana ity. Amin'ny ankapobeny dia tahak'izay ny fiainan'ny kristianina. Androany tsika hijery tenin'Andriamanitra iray izay tenin'Andriamanitra tsy tena vaovao amintsika loatra, ao amin'ny fitomanina toko 7 ka manomboka amin'ny 9:50 ka hatramin'ny 7:30 no ovakitsika. Fitomanina toko 7 9:50 ka hatramin'ny 7:30. Tsarovo ny fahoriako sy ny fanjenjenako dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsaroa ny fanahiko indrindra zany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko atao-poka dia anantena aho. Ny famindrapon'i Jehova ny tsy nahalany ritratsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina zany, lehibe ny fahamarinanao. Jehova no anjarako ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Tsara Jehova amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zoga raha mbola tanora izy. Aoka njokaiko rery izy ka angina raha-pitondrainy izany. Aoka nohaka ny vavany eo amin'ny vovoka izy, angamba hisy antenaina. Aoka nolotra ny takolany ho amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrapony, fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Izay zany ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika. Eo alohan'io ny 1:2 ka hatramin'ny 9:20 dia noho ny fahotany ny zanak'Israely, noho ny fanompo-tsampy izay tsy mety hialan'ny zanak'Israely dia ao anatin'ny fahoriana ry zareo ao amin'io fotoana io. Ary zay moa no mahatonga hoe fitomanina mitomany mihitsy Jeremia nandritra an'izay toko 1, toko 2 dia ny 1:1 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny toko 7, satria tena ory loatra ry zareo. Satria nahoana? Satria rava ny fireneny, rava i Jerosalema izay resin'ny Babiloniana, ary dia potika tanteraka mihitsy zany. Ary ny tena olana aminy koa dia rava ny tempoly. Ny tempoly sy ny firenena eto moa dia tsy dia tena le fitiavan-tanindrazana fotsiny loatra akory no mahatonga azy mitomany noho izay faravan'izay, fa ny tempoly ao Jerosalema no misy an'Andriamanitra. Ary ilay firenena izay mampitomany an zareo eto rehefa rava dia ilay firenena nampanantenain'Andriamanitra azy fa omena azy hatrany amin'ny Abrahama zany. Dia izao nefany rava potika ilay Jerosalema, potika ny tempoly, potika ny firenena, ary dia nentina babo any an-tanin'olona ry zareo. Zany hoe ilay fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy zany no potika tanteraka, tsy mahazo mitany intsony izy, tsy manana ny Jerosalema ho renivohany intsony izy, ary tsy manana ny tempoly, ilay fitoeran'Andriamanitra ahafahana miaona amin'Andriamanitra intsony ry zareo. Dia zay no tena mampitomany azy amin'ny ankapobeny zany. Dia zao no nandraisany azy hoe nilaozan'Andriamanitra ry zareo, bedin'Andriamanitra ry zareo noho ny fahotany. Vokatry ny fahotany natonga n'izany rehetrarehetra zany
noro zareo zay nanompo samby foana dia ny andiny ny fahavalo ambe folo talohan'lay andiny ny vakitsika teo zany a dia zao ny ambarany andiny ny fahavalo ambe folo hoe de hoy za levona ny faharetako sy ny fanantenako an' Jehova efa milaza ny fahoriana mahazo azy ny faharavany eo ny fireneny faharavany Jerosalema faharavany ny tempolo ny mababo an'zareo ny fandaozan'Andriamanitra dia levona ny faharetako izy izy ary a levona koa ny fanantenako an' Jehova tsisy antenaina intsony a ny mombany Jehova dia miverina am'le aniny fahasivy ambin'ny folo am'izay zany tsika de zao lazainy hoe tsarovo ny fahantrako sy ny fanjenjenako de ny zava-mangidy sy ny poziny zay zany ny amitinany an'le fahoriana mahazo azy hoe manomboka mitodika amin'Andriamanitra izy jereo ange Andriamanitra ny fahantrako hoe tsarovo eny Andriamanitra fahantrako hoe jereo za manjenjeny tsy manana tany itoerana tsony lay tany nomenao anahy de fa rava-potike fa de zava-mangidy sy pozina ny iainako am'izao fotoana zao mafy ny fahoriana de nitaraina amin'Andriamanitra izy nandiny ny faharoapolo de tsaroko tokoa izany ka mitanondrika rehefa mijery ny fahoriana zay lalovany Jeremia eto a izy sy ny fireneny a dia mitanondrika izy ny andiny ny faraky amby folo anefa de zao ny lazainy hoe izao no eritreretiko atopoko ny ainga am'izay zavatra eritreretinao ampona foana ny zavatra rehetra izao no eritreretiko atopoko izy izy ka mahatonga anatena raha ny andiny ny fahavalo ambin'ny folo izy miteny hoe levona ny faharetako sy ny fanantenako an' Jehova de tokoa izy izy a lasa afaka anantena indray no ninona noho ny zavatra eritreretiny ao am-po dia izay mihitsy ny tiako ampaherezana aminao am'ty anio ty hoe ovay le fijery ovay le fijery satria ty sary ty zao de mampiseho karazan'olona anakiroa miaraka mandeha mitovy ny zavatra alehan'izy roa fa ity anankiray ity de avarina mijery an'le zavatra maizina ratsy ato ambadika ato fotsiny izy dia hitantsika izy fa malahelo sy mitanondrika ity ray ity kosa na de mitovy ihany ary ny zavatra andehanan'izy ireo dia mijery an'lay tontolo iainana le peizazy ozy izy tsika zay mahafinaritra ary dia falifaly izy isan'andro dia manao safidy foantsika fa matetiky tsika de avarina mijery ny olana ny fahoriana ny fahantrana ny aretina zay mahazo atsika zay mafy tokoa fa rehefa iny foana nijerentsika dia mitanondrika sy mahalahelo tahaka nyity olona ity tsika de zay ny ilazanantsika hoe ovay le fijery fa ny mpanao salamo zany rehefa zao ny zavatra nieritreretiny ao am-pony dia nanatenan'Andriamanitra izy ny andiny ny faharoa amby roapolo inona le nieritreretiny ny famindrapon'ny tompo no tsy nahalany ritratsika satria tsy mitsahatra ny fiantrany vaovao isa-marainy zany lehibe ny fahamarinanao ny tompo no anjarako ny fanahiko ka mahatonga anatena azy izany ny tompo no anjarako ny fanahiko ka dia mahatonga anatena azy izany dia hitatsika eto zany fa ny andiny ny faraky amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo de miresaka fanantenana izy ao anaty olana ao anaty fahoriana i Jeremia eto fa miresaka fanantenana izy rehefa natodiny tany amin'Andriamanitra ny fijeriny dia mahatonga anatenan'Andriamanitra zany areto de mbola verindray andiny ny faefatra amby roapolo hoe mahatonga fanantenana ho azy izay fitodiana amin'Andriamanitra zay hovaina le fijery tsy any am'le fahoriana tsony fa mitodika any amin'Andriamanitra indray ny famindrapon'ny tompo io ny jereny resedy ny ilazan'ny Jeremia zany amin'ny teny hebreo zay mampiseho le fitiavana tsara an'Andriamanitra mihitsy ny famindrapon'ny tompony tsy nahalany ritratsika ozy izy mieritreritra izy zany hoe noho ny fibedesan'Andriamanitra noho ny fahatezeran'Andriamanitra dia zay ny natonga azy babo tany Babilôna kanefa na izany ara de eo ny famindrapon'ny tompo satria tsy lany ringana tanteraka ny zanak'Israely fa mbola nisy velona ihany zany tao anatiny ny mila azotsika eny de zao hoe
raha tena mibe tokoa Andriamanitra de fahafatesana anie ny tambony ote io anie ny tena sazy mendrika atsika ary le fahafatesana eto ary tsy le fahafatesana maty mitsitra de tsy miaina intsony satria raha vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao de aorinan'ny fahafatesana ianao vao mainka miaona aminy tsisy tomany tsisy alahelo tsony any an-danitra tsy zay loatra fa le fahafatesana tambony ota eto de lay fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra ary tsy zay nefa miainany Jeremia sy ny vahoaka eto fa mbola velona izy na de atao aza hoe babo any Babilôna de zany noho ny fanondrapon'Andriamanitra no mahatonga azy mbola velona ila tak'izany indika zany de zao hoe Andriamanitra marina foana ninona nataon'Andriamanitra atsika ninona zavatra mafy lalovantsika matetika tsika manontany hoe fa maninona no nataonao an'izao Andriamanitra zay fa manompo anao de mbola zao ihany nampandalovinao ninona nampandalovin'Andriamanitra atsika de marina foana izy satria lay tena sazy tokony mendrika atsika raha mbola tsy nampiariny de lay fahafatesana mandrakizay zany kanefa de tsy nanao an'izany izy tsy nanao an'izany amitsika izy matoa ianao mbola velonaina tahaka an'io dia mbola eo ny famindrapo-tompo aminao zany fa tsy mamaly anao arak'izay mendrika sy tokony ho anao Andriamanitra dia eto i Jeremia zany dia tsy lay fitahian'Andriamanitra loatra intsony no jereny sy tadiaviny Jeremia fa le Andriamanitra izy tenany mihitsy no tadiaviny ary io no lazainy hoe Jehova no anjarako ka zany mahatonga mbola manantena azy ihany Jehova no anjarako rehefa tonga tao amin'ny tany Kanana zay nampanantenain'Andriamanitra zanak'Israely de samy zarazaraina nahazo anjara isaky ny foko tsirairay avy ry zareo eto anefa izay anjara zay dia levona very potika fa ny olona zay tsy mbola tsy very fanantenana dia ny olona izay tsy ny zavatra hita amboniny tany zay mandalo ihany no anjarany fa rehefa ny tompo mihitsy rehefa Jehova mihitsy no anjarany dia tsy very fanantenana ny am'izany izy raha toy izy atsika lay fitomanina ny ambaram-pitoriteny azafady toko 7:7 de zao ny ambaram-pitoriteny toko 7:7 hoe fa ho an'izay vo isa ho namany velona kosa de mbola misy antenaina raha mbola velona ianao raha mbola manana tombonandro ianao raha mbola manana fofinaina ianao de mbola misy foana antenaina aminao ary na zay jiolahy faran'izay ratsy reto amboniny tany azy ka mbola misy fofinaina de mbola eo ny famindrapon'Andriamanitra ary mbola azo antenaina ihany izy iova mbola vitan'Andriamanitra manovany fovato lasa fonofo ka maika moa fa isika zay efa zanany eto izy de milaza hoe ny amboa velona hoy izy ny tsara noho ny liona maty jere tsara ny amboan'ny zanak'Israely de biby maloto ary ny liona ny azo lazay hoe mpanjaka ny biby mahery indrindra fa rehefa maty ny liona tsisy azo nininona tao amin'ntsony fa ny amboa velona de mbola tsara misy azo antenaina ihany de tahak'izany ihany koa zavatra rehetra raha mbola mahazo tombonandro avy amin'Andriamanitra tsika de mbola fahasoavana mbola famindrapon'Andriamanitra ho atsika zany mbola tsy nampiary ny sazy zay neverintsika fa tokony hatra amintsika ny Hebreo toko 7:17 koa de mbola milaza an'izany hoe tahaka ny nanendrenany olona faty ny ray mandeha koa rehefa afaka zany de isy ny fitsarana zay raha mbola velontsika de mbola misy foana ny azo antenaina ibebahana iverenana amin'ny tompo anitsina ny zavatra zay tsy mety nataotsika fa rehefa matytsika ndre mandeha monjy de fitsarana ny miandry atsika tsy misy famindrapontsony aorinan'ny fahafatesana ary zay no andrasana atsika an'olo tena anaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy atsika zay maty ny solo atsika teo amin'ny hazo fijaliana dieny mbola velona zao tsika fa tsy miandry fahafatesana fa fitsarana ny miandry rehefa aorin'ny fahafatesana izany dia
raha toizatsika izy de zay nolazay ny fa tsy anary mandrakizay ny tompo. Enina de mampahory azy izy de mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famindrapony satria tsy sitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelo. Hitanareo tsy anary mandrakizay ny tompo. Eny hiarana zavatra mafy ianao zao zay everinao raisinao kapoka avy amin'Andriamanitra zany de ozy izy hoe tsy mandrakizay zany, tsy anary en'izany mandrakizay ny tompo. Enina de mampahory ary izy de mbola hiantra ihany araky ny haben'ny famindrapony. De raha mieritreritra ianao zany tena hoe orona mpahorian'Andriamanitra mihitsy, pedin'Andriamanitra mihitsy tahaka nyreto zanak'Israely reto de zao nolazay hoe mbola hiantra ihany Andriamanitra satria lehibe loatra ny famindrapony ianao satria tsy sitra ny mampahorina mampalahelo ny zanak'olombelo, tsy sitrak'Andriamanitra zany. Tsy sitrak'Andriamanitra ny bedy anao isaky ny mihetsika bedin'i Jesosy, bedin'i Jesosy, tsy sitran'izany ary na misy ara-ny fahoriana tsy zay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 520 de zao nolazainy hoe tsara ny tompo am'izay miandry azy de amin'ny olona zay mitady azy. Tsara ny manantena ny tompo, ny famonjen'ny tompo ampahanginana, tsara amin'ny olona ny mitondra zioka amin'ny fahatanorana. Eto dia metraka kely ny dikan'ity hoe tete ity. Io ity tete ity zany dia tia ny famaky azy fa ity ilay soratra hebreo dia litera hebreo zany io. Ka ity fitomanina ity indrindra ny toko 7 dia mandeha alfabetika, ohatrany hoe ABD zany dia arak'izay dia ny andininy 3 avy de mitovy ny fanombohany samy manomboka am'ty tete ty avokoa io. De le teny eo zany ny lazany azy hoe taove, zay midika hoe tsara, tsara ny tompo am'izay miandry azy, tsara ny manantena ny famonjam-bolo tompo, tsara amin'ny olona ny mitondra zoga amin'ny fahatanorany. Dia hitantsika fa zay de karazana tononkalo hebreo zay mahafinaritra tsara be mihitsiny mitoviny ny fanombohany n'lay teny zany isaky ny andininy rehetra. De jereo tsara fa olona ao anaty fahoriany Jeremia eto kanefa dia mbola mahita rehefa nijery an'Andriamanitra izy de mbola mahita hoe tsara ny tompo, tsara ny tompo indrindra ho an'izay miandry azy, ho an'izay manantena azy. De amin'ny olona zay mitady azy rehefa tadiavintsika izy de ho hitantsika tokoa ny fahatsarany, tsara ny manantena ny famonjen'ny tompo ampahanginana. Eto zany rehefa milaza ny fahatsaran'ny tompo sy ny fahatsaran'ny famonjen'ny tompo tsika de mahita hoe tena tsara ny tompo satria zao isika ny nanota, itsika ny nanao ratsy ary fahafatesana ny tambony ota, kanefa ny tompo dia naniraka ny zanan'ilay Jesosy Kristy ho faty hisolo antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Izany tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotako, ianao no tokony ho faty teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotanao, kanefa dia Jesosy Kristy lay masina, lay marina, lay tsy manam-pahotana no maty nitondra ny fahotantsika. Zay ny mampiseho ny fahatsaran'ny tompo, lay sazy rehetra zay tokony niatra tamintsika dia netiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa. Dia ny andininy 720 de hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zioga amin'ny fahatanorana. De eo zany tsika mamerina, inona moa no antony nahatonga ny reto zanak'Israely reto lasa babo sy mijaly tahaka izao zany raha ohatra ka tian'Andriamanitra, tsara Andriamanitra de maninona izy ireo no lasa babo tahaka izao de ozy hoe tsara amin'ny olona ny mitondra zioga amin'ny fahatanorana. De itsika rehetra mahalala fa ny zanaka ny ankizy kely ao an-trano de mila ampianarina disiplinina, mila teizaina, tsy avelanao zay tiany zay sitrapony fotsiny izy fa tsy maintsy tarihana hanao zavatra tsara, ary rehefa tsy mety manao zavatra tsara izy dia azo bedesina, azo tenenina na kapohana mihitsy ara indraindray mba anaovany zavatra tsara. De zay le hoe zaro amin'ny lalany tokony alehan'ny ankizy fa rehefa lehibe izy de tsy hiala am'izany. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioga amin'ny fahatanorana, tsara amin'ny ankizy ny tenenina hitsy omena disiplinina,
eny kapohana mihitsy ary teny mbola kely izy a mba andehanany amin'ny tsara ary zay no tena zavatra tiany ampanaovo na aseho am'zanak'israely eto hoe taizanareo ne za ry jeremia taizany vahoaka israely ange zahy mba tsy hanomponareo sampy itsony ary de hitantsika ava dia nanomboka teo fiverenana avy amin'ny babilôna de tsy nanompo sampy itsony mihitsy ny zanak'israely eny tafahoatra loatra araka niteraka fahakalana ny jentilisa izany a zay antsony hoe goima antsony hoe maloto de tsy mifandray tsy miaraba ary tsy miditra ny atramin'ny jentilisa mihitsy ry zareo satria everiny hoe maloto a ny jentilisa zay mpanompo sampy dia azay ny zavatra mitranga tamin'ny zanak'israely teto zany a ary zany koa mbola ataon'andriamanitra atsika ny hebreo a toko 12:17 ka hatramin'ny 1:20 a de miresaka tsara n'lay zavatra nyresahantsika teo zao nlazainy hoe fanitsina no antony aretanareo amin'ny baiboly mahazatra izy de zao nlazainy hoe famaizana dia rehefa miteny hoe famaizana de mieritreritra foantsika hoe tezitra andriamanitra noho ny zavatra nataotsika kabedintsika fa eto a le fanitsina de mety tsara mihitsiny a tahakany hoe misy zavatra mivilana tahak'izao a de ahitsy mety marary iny ny fanitsina satria anao fa zatra mivilana oatra zao marary le ahitsy a saingy mahatsara anao zany mahatsara anao ny ahitsy fanitsina no antony aretanareo andriamanitra mitondra anareo toy ny zanaka hitanareo fitiavana famindrapo iza moa ny zanaka tsy ahitsy ny ray fa raha tsy ahitsy tahaka nitondrana azy rehetra ianareo de zaza sary fa tsy zanaka tanareo zay le ataon'andriamanitra zanaka zany matoa ahitsiny ary isika koa de nanana ny raintsika ranofo mpanitsy atsika ary nanaja azy sika tsy maika avany aneketsika ny ray ny fanaka ho velona isika fa am'ireny de nanao zay anitsina atsika tamin'ny andro vitsy araka ny sitrapony fa izy kosa andriamanitra zany de niasoa mba handraisatsika ny fahamasinana zay zany ny tanjony n'andriamanitra amin'ny zavatra mafy lalovantsika fanitsiana mba asoa mba handraisatsika ny fahamasinana fa ny fanitsiana rehetra de tsy mba atao mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory maro zany ary zay ny mampahory atsika fa tsy sitraky jehova ny ampahory atsika fa ny asoa atsika ny mahatonga azy manao zany fa ny fanitsiana rehetra de tsy mba atao mahafaly amin'ny andro anaovana fa mampahory nefa rehefa afaka zany de zay vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana sy ny fiadanana ho an'izay nanaovana azy izy zay tondra vokatry ny fahamarinana sy fiadanana ho an'izay nanaovana azy de zay ny anton'lay iaretana sy ny zavatra isan-karazany zay veritsika hoe vokatry ny fibedesa n'andriamanitra ny eo alohan'io ara vao mainka tsara be izy a ny andin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny hebreo toko 12 ihany hoe every tsara lay niaritra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy a fa ndrao ketrika ianareo ka horeraka ny fanahinareo rehefa ao anaty fahoriana every tsara lay niaritra ny fanoherana nataon'ny tompo taminy ka zay hoe hovay le fijery jesosy kristy jerena fa aza le fahorianao foana ny jerena fa ndrao ketrika ianareo ka horeraka ny fanahinareo fa jesosy kristy jerena nataony ianareo de tsy mbola nanohitra ny ady tam'io tatramin'ny fahalatsahandra zany nefa no lalovan'i jesosy kristy fa tsika mbola tsy niaritra zany mety mafy be ny fahoriana lalovanao fa mbola tsy zany mihoatra ny nataon'i jesosy kristy ary adininareo ny fananarana zay milaza aminareo toy ny zanaka hoe anaka aza atao zavatra kely ny fanitsiana ataon'ny tompo ary aza reraka raha anariny fa izay tiany tompo no ahitsiny ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohany mafinaritra be ho teny zay tiany tompo no ahitsiny ary zay zanaka rehetra raisiny no kapohany dika zany zavatra mafy lalovanao tsy hoe miala aminao tezitra aminao andriamanitra ny mahatonga an'io a de mibedy anao fa fitiavana noho ny fitiavana anao ary io ingeny mahatonga atsika miteny an'ity andininy zay haitsika loatra ity tsisy zay tsy mahafantatra fa fatatsika ozy izy romana toko 7:20 sy 8:20 hoe fatatsika koa fa ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa zay tian'andriamanitra zavatra rehetra eto a de ny zavatra mafaly le verinao fitahina le verinao zavatra tsara eo amin'ny fiainanao
tena miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra io. Fa ny zavatra rehetra koa dia ilay zavatra ratsy, fahoriana, lay verinao fa ozina, lay verinao fa fibedesan'Andriamanitra, zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra dia zay vao antso araka ny fikasany raha teo. Fa maninona ny miara-miasa soa lay izy? Satria ireo izay fantany mialoha no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ry rahalahy sy anabavy ny zavatra lalovantsika zany dia fanitsianantsika. Inona ny dikany hoe fanitsiana? Disiplinina. Ny fanitsiana dia ny ahatonga antsika hitovy endrika hatrany amin'ny Jesosy Kristy, hanana ny fahamasinan'i Jesosy Kristy, hanana ny vokatry ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, hanana ny fiadanan'i Jesosy Kristy, hanana ny fifandraisana amin'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy, ary ny hahatonga antsika ho afaka mifontana tahaka ny Jesosy Kristy izay tsy nanota mihitsy. Ka averiko ihany ovay le fijery, aza dia le fahoriana loatra foana no banjinina sy jerena fa andao mba hibanjina an'i Jesosy Kristy, ilay tompony filoantsika sy mpanefa azy. Raha nahavoray zavatra tamin'ilay afatra teo ianao dia zarao amin'ny hafa mba azahoany ihany koa. Aza donona ny manao j'aime ny pejitsika dia misabone. Ary raha te hifandray aminay ianao na te hanoana anay dia atsoy ny laharana eo ambany eo.